Manahoana daholo indray aloha salama tsara. Mahafinaritra izany. Hiaraka eto indray isika ao anatin'ny fotoana vitsivitsy Afinaritra mihitsy ny fotoanantsika androany. Ho be zava-baovao ary hianatra zavatra be da be koa Androantsika dia manana lohahevitra anankiray. Hiaraka hijery indray isika ny famoronana. Iza moa no namorona an'izao tontolo izao? Mahay be Andriamanitra tokoa rakizy no namorona an'izao tontolo izao sy izay rehetra tao aminy na lanitra, na tany, na vorona, na hazo, isika rehetrarehetra izao ary dia Andriamanitra no namorona antsika. Andeha nge jerentsika ny Genesisy, ny teny voalohany indrindra voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly izany Genesisy toko voalohany, andininy voalohany. Inona no lazainy? Genesisy toko voalohany, andininy voalohany. Dia ahoana moa izy? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ahoana hoany? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra mihitsy no nahary izao rehetra izao. Dia mbola namafisiny izany ary ao anatin'ilay didy izay nomeny atsika, izay tsy miova mandrakizay, dia naverany indray mandeha no amafisiny indray mandeha fa izy no nahary ny lanitra sy ny tany. Aiza moa misy an'ilay didy folon'Andriamanitra? Ao amin'ny Exodosy toko 7 moa ilay izy? Toko 20. Ao amin'ny Exodosy toko 20. Fa saingy izao ao amin'ny andininy 120 ny jerentsika. Andininy 7 andininy 120 manambara sy amafisina fa mbola Jehova ihany no nanao an'izao rehetra izao. Tsisy hafa ary tao anatin'ny enemana nanaovany azy. Hoy izy hoe fa enemana no nanaovany Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ambamin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Mbola mafisiny izany rakizy. Dikan'izany izany tena marina sy tena nisy izany famoronana izany. Andriamanitra irery ihany no nanao an'izao rehetra izao tao anatin'ny 9 andro. Nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Dia izao andeha ho arahantsika ao anatina tantara kely anankiray ny mahakasika an'izany famoronana izany. Ofitinina ao anatin'ilay tantara dia arao tsara ary teny frantsay ilay izy fa saingy izao efa mahay be daholo any am-pianarana any efa mianatra teny frantsay. Haintsika ilay izy. Andeha ho arahantsika ary. Nous vivons dans un monde magnifique. Regarde comme c'est beau. Mais revenons au tout début et découvrons dans la Bible comment tout a commencé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était plongé dans l'obscurité. Dieu dit « Que la lumière brille !» Il appela la lumière « jour » et l'obscurité « nuit ». Et voilà pour le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace « ciel ». Et voilà pour le deuxième jour. Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol « terre » et les eaux « mer ». Puis Dieu créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Ensuite, Dieu créa des sources de lumière dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit « Ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. » Et voilà pour le cinquième jour. Puis Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il leur dit « Ayez des enfants, soyez maîtres de la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les autres animaux.
Et voilà pour le 6e jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors, le 7e jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le 7e jour. Nanahoana le tantara? Mahafinaritra e! Tena marina fa tena mahafinaritra mihitsy ny nanamboaran'Andriamanitra an'ity zao tontolo izao misy atsika ity sy nanamboarany atsika ihany koa. Dia izao izany. Raha namboarin'Andriamanitra ny hazo, ny rano, ny biby isan-karazany, dia tokony ataontsika ahoana? Hajaina. Izay mihitsy tokony ho hajaintsika ilay izy ary karakaraintsika. Arovantsika mba tsy ho simba. Afaka manao an'izany ange ny ankizy e. Izany moa ie, andao entintsika ambavaka ary izany finoantsika an'Andriamanitra izany fa nahary antsika sy fikarakarantsika amin'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra. Ivavakantsika rakizy, akombana tsara daholo ny tanana dia akipy ny maso ndao ivavaka ary. Andriamanitra misaotra anao zahay fa tena tianay ianao dia nanamboatra zavaboary tsara be ho anay. Ary misaotra anao fa nataonao ankizy lahy sy ankizy vavikely mahafinaritra be izahay. Nomenao dada sy neny hikarakaranay. Tena tianay ianao Andriamanitra dia isaoranay ianao izany. Ampio izahay mba hankatoanao hikarakara ihany koa ny zavaboary izay nataonao ka tsy hanimbanimba izany. Dia omeo fahendrena foana izahay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ivavaka. Amen. Eny ary anaraka hira kely aloha isika dia avy eo tsika anaraka fandaharana mahafinaritra. Andao ary! Rahabatsika rehetra rakizy amin'ny tian'ity tsika rakizy dia hianatra asa tanana hafa indray fa ono rakizy anontany anareo iza no namorona antsika kizy
Jesosy, mahay be nareo rakizy, mahafinaritra izany. Iza ihany koa namorona ny biby, mahay ianareo rakizy. Andao ary tsika anamboatra bitro kely indray amin'ity anio ity asa tanan'i Jesosy izy ity mampatsiahy ny nanamboaran'i Jesosy antsika ankizy ny anamboarantsika indray an'ity asa tanan'ity bitro kely. Inavy ny fitaovana ampiasaintsika rakizy anamboarantsika izany bitro kely izany: taratasy, lakaoly, stylo ary crayon de couleur. Manasa anao ary andeha andray sy hanomana izany fitaovana izany dia hiaraka isika rehefa avy eo ahoana ny fomba hanamboarana azy. Maka taratasy boribory anankiray isika rakizy. Rehefa azontsika ankizy izay taratasy boribory izay dia avalony anankiroa tahaka izao. Valina mahitsy tsara dia alaintsika ny hety hoetezantsika manaraka ny fivalonana iny ilay boribory, izany hoe zaraintsika roa izany rakizy ilay boribory. Ny atsasaky ny boribory no ampiasaintsika amin'ity anio ity. Na azo atsasaka boribory tahaka izao isika, io isika rakizy no anoritra ny masiny tsika ny masiny arak'izay itiavantsika ankizy azy. Eo ihany koa isika no ametaka ny orony bitro kelyntsika. Manoritra izany isika rakizy ary afaka asiantsika volombavany kely. Ohatran'ny bitro kelyntsika mahafinaritra ireny rakizy ny bitro kelyntsika. Vitantsika izay dia atao ary ho apetatsika amin'ny lakaoly aforitra tahaka an'izao. Na azo ohatran'ny satroka lavalava kely tahaka izao isika rakizy ao ny endriky ny bitro kely. Ina sisa ny tafidrintsika ao dia ny sofin'ny bitro kely rakizy. Andao ary sika aka taratasy anankiray anaovantsika ny sofin'ny bitro kelyntsika. Manoritra indray izany tsika eto rakizy dia manety an'ilay sofin'ilay bitro kelyntsika teo. Na sofina bitro kely anankiroa tsika rakizy, ary ireo sofiny kely anankiroa ireo ho apetatsika ato aorianany ato dia vita ny sarina bitro kelyntsika tamin'ity anio ity. Bitro kely izay asa tanan'i Jesosy. Ny lapin ny bitro kely indray rakizy andeha hianarantsika amin'ity anio ity. Lapin ilay misy an'ilay tandroka kely manao an'izao iny izy lavalava be mihitsy iny. Fa izao iza daholo ny tia lapin amin'ny ankizy rehetra rehetra. Tia lapin be daholo fa tsy manaikitra koa ireny ho an'ilay matahotra teo na matsika be mihitsy ireny lapin ireny. Dia izao hianatra momba an'izany tsika androany. Lapin rakizy manana nify anaky efatra. Iza mahafantatra hoe manana nify anaky efatra ny lapin? Ie, ny anankiroa eo aloha, ilay lava be ilay manao kely an'izao iny, ilay izy ilay manao ohatran'izao eo amin'ny loha iny dia ny anankiroa ao ambany. Dia manana tongotra efatra koa ny lapin. Tsika izao mahita dessin animé, mijery amin'ny télé dia misy andro ilay lapin kapokapoka be manao an'izao izy. Iny ary mahatonga ny lapin manao an'izany satria misy
ohatrany hoe danger kely a zavatra mampatahotra ohatrany hoe loza ahin'le lapin ho tonga de kapokapohanao ohatr'izao mafy be mihitsy ny ho tany io ane io masony io koa mantsy a mahita lavitra be mahita boribory ohatr'izao hatrany arinany any hitan'ny lapin daholo tsika zao raha mijery a de eto ohatr'izao ihany ny hitantsika fa ny lapin tena mahita be any ambadika any de ny rambon'io lapin io a tsy lava ohatrany hoe mimily ohatran'izao a fa ohatran'izao kely ao arinany ato ohatrany popona kely le izy tena popona kely ohatran'izao de ny lapin koa raiky izy a tsy mihinana hena fa bozaka tsy mba hoe mihinana trondro na ohatran'izany izy fa tonga de bozaka be mihitsy no hohaniny de izao arany fantatrareo ve hoe iza namorona ny lapin Jesosy no namorona ny lapin ny foron'i Jesosy reny a mba ho namantsika mba ho karakaraintsika satria ny lapin koa mantsy raika izy de izao mahay maneho fitiavana mahatsapa malahelo a de mahay mitomany a de mahay falifaly a de mahay nona de ohatrantsika ihany ane zareo e de izay namezan'i Jesosy anazy reny ho namantsika eny amin'ny fiainantsika rehetrarehetra eny ao amin'ny Levitikosy toko faha 12 ny andininy fahaeninao de maneho fa noforonin'i Jesosy ny lapin satria hozy izy hoe nisy ny lapin de mahazo mijery baiboly koa tsika raha mbola te hijery be de be a fa zay a ny momba ny lapin zay nianarantsika androany andao antsika andeha ho any amin'ny drady e misy zavatra mahafinaritra be any amin'ny drady any tonga ty amina posia de avy nianatra lapin nareo teo a za manana hira lapin tsara be mihitsy ampianariko anareo androany de ataoko aloha le hira de aveo a mihira miaraka amiko posi de rehefa aveo a miara-mihira daholo tsika rehetra zay a raikitra ao ary iza no nanao mbitrikely nanao mbitrikely nanao mbitrikely iza no nanao mbitrikely Jesosy atsika zao a atsika sy posi zao de tsara ny any an-trano isa roa telo iza no nanao mbitrikely nanao mbitrikely nanao mbitrikely iza no nanao mbitrikely i Jesosy zay a miara-mamerina daholo am'izay tsika rehetra ao ary isa roa telo iza no nanao mbitrikely nanao mbitrikely kalo ohatry misy mamala zany ihany koa ty mihitsiny andao averina de mihainy tsara daholo a alefare isa roa telo iza no nanao mbitrikely nanao ny mbitrikely nanao mbitrikely iza no nanao ny mbitrikely i Jesosy bravo de zay ny momba mibitrikely androany raiky izy a amin'ny herintsika de hianatra zavatra vaovao indray mety bibikely a mety zavatra hafa fa de mandrapio bye bye He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the itty bitty baby in his hands. He's got the whole world in his hands.
nafinaritra ampiarahantsika ie hitako mihitsy nareo nahira be tena nihira mafy be mihitsy tao an-trano tao hitako koa nanamboatra le ie le lapin de minao fa anao andreny foantsika ie de atreo ary ny fandaharantsika androany mandra-piono amin'ny manaraka indray velom Ianao no antom-piainako, ianao no fitarako, ianao no tompo sina haria ilay tokony fanahy. Ianao no antony fisina, Pina mas o beijo eu faço avanço ya no no tutulugu ya no shishai sambaraku manda kisa fiadanaku Tulam, ya no te am, hanurenana, ya no fana perana. Ya no avia kana. Kizai tunga vafangana pamuntisu ya no nuanjasaku Fanetu e famakale e tebi siture Tafatambatra tuntu lumasambatra ya no jirai Masambaraku mandrakiza fiadanaku ya no vatulam ya no deam hanurenana no fana perana ya no jirai Masambaraku manjakizai fiadanaku ya no batulam ya no deam anurenana ya no fana perana Sambaraku manjakizai fiadanaku ya no batulam ya no deam anurenana ya no fana perana. avy aiza moa ny oraka izay mitady fandroahana, avy aiza koa ny toraka hitadiava-pangorahana, avy aiza ny antsoantso rendanitra sy tany, avy aiza ny lamako
arahineso Zesolay. Avy aiza ny mangidy nampigohana ny tompo, avy aiza ny safidy zay nataon'ireo mpandoto. Avy aiza ro ny lefina zay natsatoka ny fony, dia avy aiza reo aretina zay mahazo repitsomy. Avy aiza ro ny resatra tamin'ny tanany sy tongony, avy aiza no ny tebona zay nandratra ro ny fony. Avy aiza ny vinaigitra zay natoaka ny vavany, avy aiza ro ny felaka zay natefa tamin'ny tavany. Avy aiza ny toloko, avy aiza ny tomany sy le tanam-bokovoko sy ny raha latsaka amin'ny tany. Avy aiza avokoa no tena mba neviny zany, mpanjiny tsara le tsy toa fa izy no amaly zany. Mpanjiny tsara le tsy toa fa izy no amaly zany. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je me chancellerai. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai.
Faly miarabantsika tratra nyity fotoana izay ifanomezantsika ity amin'izao tolakandro izao. Mankasitraka ihany koa ny fanarahanareo ny 10 minitra ny fanabeazana izay ao anatin'ny fotoana fohy nefany anarahantsika ny resaka momba izany fanabeazana izany. Tamin'ny farantsika dia niresaka na hoe nahoana moa ny ilaina ny fanabeazana ray aman-dreny. Tena ilaina ny fanabeazana ray aman-dreny satria amin'izao fotoana izao dia misarotra ny fanabeazana. Dia isika ray aman-dreny zany dia mila amin'ny fomba manokana beazina amin'ny fomba manokana ary tsy mahamenatra mihitsy ny miteny hoe beazina isika ray aman-dreny. Indraindray manko raisitsika ohatrany hoe tena fanetretena ilay izy kanefa ilainy zany satria ny vanim-potoana misy atsika dia vanim-potoana ny tena fa any amin'ny fandrosoana lalina. Dia androany zany tsika dia ndeha tsika hijery hoe iza avy ary ireo ray aman-dreny izay beazina. Dia tiana ny manao antso amintsika tsirairay avy fa na ray aman-dreny ianao any am-piangonana, na ray aman-dreny ianao any an-tsekoly, na ray aman-dreny ianao naizanaiza misy ianao, rehefa tafiditra amin'ny sehatra hoe mpanabe ianao satria dada, neny, eny na dia hoe reny, tokanara, ray, tokanara dia mila an'izay fanabeazana zany isika tsirairay avy. Arak'ilay nyteneniko teo hoe sarotra ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ka ilaina ny mifanoro-hevitra. Ary ny toerana izay ahafahantsika manovy izany fanabeazana izany dia betsaka. Ny sekoly amin'izao fotoana dia efa manao io programa io izay ahafahana manabe ny ray aman-dreny. Ka dia antsoina zany tsika manao antso amintsika hoe rehefa misy ny fotoana izay ahafahantsika manovy ireny fanabeazana ireny anivon'ny sekoly dia aza misalasala fa zava-dehibe ny raisinao amin'izany. Any am-piangonana misy ireny dia asaina ianao hanatrika ireny satria zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ary tena ilaina izany amin'izao fotoana vanim-potoana misy atsika izao. Dia eto zany dia tiana sahady ny manome torohevitra anao hoe misy lohahevitra maromaro izay azontsika voizina mikasika izany fanabeazana ray aman-dreny izany. Androany tsika dia te hanao santiona ny kely sahady hoe ilaitsika ny manabe ny zanakitsika araka ny sitrapon'Andriamanitra ary inona ny mahazava-dehibe ny fahaiza-miaina. Indraindray zany sika ray aman-dreny dia mipetraka amin'ny toerana anankiray izay tsy ahafahantsika mahatakatra indraindray hoe tena ilaina io fanabeazana io. Ka androany zany dia manasa atsika iaino ity torohevitra kely ity hoe ilaitsika ny mampianatra ny zanakitsika amin'ny fahaiza-miaina. Ary tokony ampianarintsika zany fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba zany izy ny zaza dieny mbola kely izy. Dia indraindray tsika mahita hoe mety hiteny hoe efa hainy zany ary sy ary fa ilaina foana ny mamerina azy io. Tiana zany ny mampatsiahy antsika fa ny hoe mamerina dikan'izay dia mianatra, mampianatra, mandranitra ny sain'ny zanakitsika. Dia ilaina voalohany indrindra zany ny toetra ny izay nianarantsika androany dia hoe ilaitsika ny mampianatra ny zanakitsika ny fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba naizanaiza toerana misy azy mba olombanina izy ireo. Dia hotohizantsika indray izay amin'ny fotoana manaraka fa dia mirary soa antsika rehetra. Mifavaka aminao andria manitro miangavy mitalao o meu fahendrena faniotako
Tiahitako anao Tompo tiao avela ure noho ny hasoavanao Riraiko tiao tario ny lalànay sokafy ny fonay mba handray anao fa ny otako tsy ahitako anao tompo tiao avela ure noho ny hasoavanao namaizinazy zao ny lalànay na dia mafy nonjam-piainanay ianao jesono fahazavanay ianao jesono famonjenanay hazavaniza omenao anay no anampy anahindra hahita ny endrikao hijery sy hita ny fiainanay isan'andro zay ihananay fa ny otako tsy ahitako anao tiahitako anao tompo tiao avela ure noho ny hasoavanao tompo tiao avela ure noho ny faly tafaona aminao indray ry jery mpanaraka ny fandarana jaina isany a ary manolotra ny fiarabana sady manasanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany mbola mitohy-trano ilay dia lavitrezaka ataontsika mivaofovaofy ny vavaka nampianaran'ny tompo amin'ny Matio toko 9 raha nanaraka tsara ianao dia eo amin'ny andininy 10 zany tsika izao tapany voalohany ho tonga ny fanjakanao raha anaovana jery todika kely ny feonantsika farany namarana n'ilay tapany faharoa amin'ilay hoe ho amasinina ny anaranao izay nampatsiahantsika fa ny voalaza amin'ilay hoe anaranao resanao zany dia tsy ilay fanononana izay adinkevitra sy fanoritana ankehitriny tsy akory fa ilay toetran'Andriamanitra izay tiatsika ho taafina tiatsika ho atafy antsika mba hanamasinana antsika dia izany ny dinambara amin'ilay ho amasinina ny anaranao tonga sondray ianao pasteur Andriamparatina Fanera izay hitondra ny toy ny famelabelarana efa
mangetaeta ny rehetra inona indray ny tianao ambara am'ty hoe ho tonga ny fanjakanao ity zay vavaka nampianaran'i Jesosy ny mpianatra tiany iainantsika sy ivelomantsika ihany koa. Amin'ny fifaliana mandrakariva no hiara-bana tsika rehetra, hiara-bananao ihany koa namanadinao amin'ny alalan'izao fandaran'izao tombontsoa, tena tombontsoa ary fitahiana sy fahasoavana ao antsika ny afatsika manokana fotoana iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra ary tsy hoe fandiniana mahazatra no ataontsika fa resaka vavaka fivavahana mihitsy zany izy satria somary aventsika kely ny tamin'ny voalohany indrindra hoe ny olona rehetra anie samy vavaka satria samy manonona vavaka eny mba na de ny ankizy aza de samy manonona vavaka de izay mihitsy no nahatonga antsika nandinika nyity le hoe vavaka nampianaran'i Jesosy zany hoe io zany no vavaka tena izy ary io ny vavaka zay tokony ataon'ny olona rehetra zay mahatonga anazy hoe Jesosy mihitsy anie nampianatra azy ary mpianatra anie nangataka satria zay mampianarana hivavaka satria Jaona mpanao batisa koa raha mamaky ny ten'Andriamanitra de nisan'izay teo lolo teo hoe ny Jaona dia nampianatra ny mpianany mba hivavaka de avy eo ny mpianatra Jesosy ihany koa mba nangataka an'izay tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo mba ampianary koa zay mba ampianary hivavaka zay de io no vavaka zay nampianaran'i Jesosy zany hoe io zany Jesosy mihitsy no nampianatra an'io vavaka io ary io ny vavaka zay tokony ataon'ny olona rehetra io vavaka io zay mahatonga antsika hoe ndao diniantsika izany vavaka izany hoe inona ny tena hevitra inona ny tena dikany ary inona no fiatraikan'izany vavaka izany eo amin'ny fiainantsika tsirairavy mba tsy hahatonga ny fivavahantsika ho mandeha ho azy araka ny fomba fiteny hoe fombafomba na mba tsy hahatonga ny fivavahantsika ho endrika ivelany fotsiny mandeha fotsiny zany de eto ambivava fotsiny izy ny fiteny fa tena fiainana zany le fivavahana iainana mihitsy le vavaka zay nampianaran'i Jesosy dia nalefatsika eo misy fanamarena kely pasteur rehetra hoe mamenatra rehefa hoe anao ny vavaka nampianaran'ny tompontsika de rehefa tsy mahay ianao de menatra vasoka zany hoe ohatra ny lasa nezahana ny anao tsy anjery an'ilay vavaka de ao anatin'izay rehetra izay nefa raha nijery an'ireo fanazavana ny sesisesy nentinao teto de tena tsy any amin'ilay tsy anjery mihitsy kay nitanjona n'ilay vavaka nampianaran'ny tompo fa lay hevitra tia nampitaina isaky ny fehezany teny izay tsy azo dinganina mihitsy fa de manana ny heviny ary iankinanaina eo amin'izay fivavahana izay tena marina mihitsy zay tsy le fanaovana tsy anjera koa satria ny rehetrarehetra hoa samy manao ny vavaka io satria menara na ny ampiangonana na ny tokantrano na aiza dia samy manao an'le vavaka samy mahay manao tsy anjery an'le vavaka ndraindray koa mety alay-panahy hoe atao fanampom-bavaka le izy efa ho ampitsika n'lay vavaka nampianaran'ny tompo le vavaka kanefa tena fivavahana feno mihitsy feno de io vavaka feno mihitsy io vavaka nampianaran'i Jesosy io de ile nidiniantsika teo am'izay ny tena hevitra le vavaka inona moa ny hevitra io vavaka io ka rehefa manao n'io vavaka io ianao dia tsy eo ambava fotsiny fa azonao tsara ny hevitra le vavaka rehefa manonona n'le vavaka ianao zay zany le nataontsika zany zay eo am'le ho tonga ny fanjakanao ary misy hevitra mivoivoy ihany koa ny an-tsaina sy any eritreritry ny mpanaraka ny fandarana any nisy karazana fahatosoa-kevitra nitranga tany amin'ny mpianatra Jesosy manao hoe rehefa tonga io fanjakana io de ny zanak' Zebedy io zany nanan'izay eritreritra izay za eo amin'ny akavanana de ny rahalahiko mba eo amin'ny akavia tamin'i Jesosy teto ambony tany io teto ambony tany tonga ny fotoana ndao jerentsika zany zay fomba fisia zay so de mbola mamikitra ny anatin'ny saina maneritreritra ny mpanaraka ny fandarana ihany koa zany toetsainy zanak' Zebedy io zany marina zany fa zao ndao raisika aloha lay vavaka hoe ho tonga ny fanjakanao
le fanjakan'andriamanitra io zany de miteny zany le vavaka hoe ho tonga ny le fanjakan'andriamanitra de raha zay teny zay fotsiny zany zao no raisika de hoe ho avy eto ambony tany le fanjakan'andriamanitra raha zay zany no tonga de raisina mahitsy fotsiny de hoe ho tonga le eto ambony tany zany le fanjakan'andriamanitra fa ndao mahajerevantsika kely ny tiany voalazany ten'andriamanitra sy ny hevitry ho vavaka io hoe ho tonga ny fanjakanao zay ndao Jesosy no anomboantsika azy ndao ovakitsika ny teny Jesosy mihitsy no miteny hoe fa ny fanjakan'i Jesosy moa aiza ny fanjakan'i Jesosy aiza ke le fanjakan'andriamanitra misy fantanina maromaro zany apetrakitsika hoe tena misy ve zany le fanjakan'andriamanitra tena misy ve satria misy any koa namana dinao tsy mino ny fisiny fanjakan'andriamanitra io ka le vavaka io zany zao dia efa milaza sady fa misy le fanjakan'andriamanitra satria ho tonga le izy ho tonga de fantanina petraka zany de hoe rovina de aiza dia iza no hiditrao zay zany fantanina miodina ao anatin'izay le hoe ho tonga ny fanjakanao zay Jesosy any no asaintsika am'teny ary Jaona 7:4 Jaona 7:4 zao no vaky ny teny Jesosy namaly hoe ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha mba avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy am'izany ny fanjakako zay mazava be ny teny Jesosy zay ihany koa no manazava le teneninao teo le hoe i Jakoba sy Jaona zanaky Zebedeo le niady varotra niady hoe ny ray eo amin'ny akavia ny ray eo amin'ny akavanana rehefa ao amin'ny fanjakan'i Jesosy zay nieritreretiny zareo hoe tam'izay fotoana zay no tonga le fanjakan'i Jesosy tamin'i Jesosy tonga olombelona tety ambony tany dia hanorona ny fanjakany eto amin'ity tany ity fa zay de niady zareo hoe ny anankiray amin'ny akavanana ny anankiray amin'ny akavia fa eto Jesosy de mamaly ny fanjakako Jesosy tsy avy am'izao tontolo zao tsy avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de zay zany anisan'ny manamarina le vavaka nataon'i Jesosy hoe ho tonga ane le fanjakanao ay le fanjakan'Andriamanitra io zany ho avy izy io ho avy fa ndao fatantsika misimisy kokoa zany momban'izy io hoe manaona marina io fanjakan'Andriamanitra io raha ovinany hoe ho tonga le fanjakan'Andriamanitra iza no hiditra ao amin'le fanjakan'Andriamanitra sisy ndao atsika maky ny ten'Andriamanitra ary Filipianina 4:2 zay manamafy an'ilay teny Jesosy hoe ny fanjakako Jesosy dia tsy eto am'izao tontolo zao de ao no izy ny Filipianina 4:2 fa ny fanjakantsika de any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo maro io tsara avety vaky itsika miadana tsara sy mazava tsara io teny io satria misy heviny be volazany io toky sy andininy io okay ozy izy ny teny Jesosy ny fanjakako ozy izy dia tsy eto am'izao tontolo zao mazava zany zay tsy eto am'izao tontolo zao tsy ty zao tontolo zao ty zany ny fanjakan'Andriamanitra dikan'izay tsy eto mihitsy zany no ho lasa fanjakan'Andriamanitra hoe ty tany ty ho lasa fanjakan'Andriamanitra hoe iova na hoe hiatsara sy ny sisa tsy zay amaky tosy andiny tsika manamarina an'izay fa eto le Filipianina 4:2 de manamafy de ozy izy fa ny fanjakatsika eto tsy Jesosy tsony no miteny fa i apôstôly Paoly sy ireo kristianina satria tsika ozy izy tsy izy rery any de ozy izy Paoly fa ny fanjakatsika de aiza ozy izy any an-danitra aike zany le fanjakan'Andriamanitra any an-danitra kely izy any an-danitra kely izy ahoana zany anazavana hoe ho tonga de eo mantsy zany tsika de eto zany zao de efa misy fanazavana mahakasika an'izay raha miteny le vavaka hoe ho tonga ane le fanjakanao ahoana kay ny dikan'izay inona ny dikan'izay de ozy izy le Filipianina 4:2 ny fanjakatsika ozy izy de any an-danitra tsy ato zay de iza le ho tonga
na hoe inona le ho tonga teo izy izy ary avy any koa avy izy io avy any an-danitra avy any koa no hiandrasantsika mpamonjy de iza ozy izy jesosy kristy aike zany le ho avy tsy le fanjakana no avy jesosy no avy fa le fanjakana any an-danitra mazava ve loatra eo le fanjakana any an-danitra fa le ho avy zay hamonjy mpamonjy atsika de miandra an'io mpamonjy io zay ho avy de tsy iza fa jesosy de ndao vakitsika am'izay ary ny teny jesosy ary mamitina zay fanazavana voalohan'zay aloha zany Jaona 4:7 zay io mamitina azy Jaona 4:7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Jaona 4:7 ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa aiko ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andembotra fitoerana ho anareo ary andembotra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa zay ny fanjakako jesosy tsy avy am'izao tontolo zao sisy Paoly ny fanjakatsika de any an-danitra any an-danitra avy any no andrasantsika mpamonjy dia jesosy kristy miandra an'le mpamonjytsika zany am'izao fotoana zao miandra an'le mpamonjy de tsy iza fa jesosy anao inona de osisy jesosy am'le Jaona 4:7 andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ho any am'le fanjakana sady zay andray anareo ho any amiko ka izay toerako hitoeranareo ko aike zany le hoe ho tonga ane fanjakanao aike zany tsy le fanjakana kay ny midiny eto an-tany fa jesosy kay ny midiny ho avy indray jesosy no ho avy indray dia isika no raisina makany am'le fanjakana de rehefa mivavaka zany ianao hoe ho tonga ane ny fanjakanao ny hevitra zay zany de zao ho avy jesosy mino zany ianao aloha voalohany indrindra mino ianao fa ho avy indray jesosy sady zay mino ianao fa misy le fanjakan'Andriamanitra ary mananteny ianao fa raha ho avy tokoa jesosy dia mananteny ianao ny ho raisiny ho any am'ilay fanjakan'Andriamanitra zay zany ny hevitra ambadika an'le hoe rehefa mivavaka ianao hoe ho tonga ne ny fanjakanao misy evambe namanadinao zay le hoe le fivavahantsika dia tena tsy mandeha ho azy tsy mandeha ho azy ka rehefa manao le vavaka nampianarany tompontsika de lasa mpilivava fotsiny izy ny fiteny hoe rainay zay ny an-danitra amasinany eny anaranao ho tonga ane fanjakanao kanefa ianao tsy mino azany fanjakan'Andriamanitra zany ianao tsy manantena akory fa ho avy jesosy ary ianao tsy manantena ny ho raisiny ka hoentiny any am'ilay toerana zay namboariny de le fanjakan'Andriamanitra ndao tsika maky toko sy andininy ary Petera 2 toko 7 de ovakitsika ny andininy 1:10 Petera 2 toko 7 ny andininy 1:10 koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao de olona tokony anahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny andininy 10 izy de milaza ny zavatra iseho anty fanjakany tany ty zay voalazany Jesosy fa tsy tia ny fanjakana avy mampisitsika tsy tia tsy eto am'izao tontolo zao ny fanjakako zay Jesosy inona ny zavatra iseho am'ty zao tontolo zao ty le fanjakany zao tontolo zao andininy 10 Petera 2 toko 7 ny andininy 10 fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary am'izany ny lanitra de ho lasa mifiremoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy anahoana le tany ozy izy hodorana
ity tany ity dia olevony afo sady zay voalaza ny ten'andriamanitra ary zay mahatonga ny apôstôly paoly milazany am'le filipiana hoe ny fanjakatsika dia aiza any an-danitra ny fanjakatsika fa tsy eto am'ty tany ity fa ny an-danitra le fanjakatsika de ny ten'andriamanitra zany mazava tsara milaza mazava tsara fa ny tany dia olevony afo izy izy odorana sy olevony afo ny tena zavatra rehetra sy ny tany mazava be dika zay tompoko rehefa manao an'le vavaka ianao manao hoe ho tonga ne ny fanjakanao aza mametraka ny fanantenanao sy ny fifiainanao eto amin'ity tany ty ianao dikan'izay ianao miomana ny hitsenan'i Jesosy ary ianao miomana ny hiainana am'ilay fanjakany lanitra zay tena hevitra ao ambadika an'le izy de zay mahatonga ny de ato amin'ny Petera le vakinao teo hoe koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'inona izy fitondran-tena masina tsy nijitsika kely le masina olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra de io ane le hitatsika teo aloha namanadinao le hoe masinina ny anaranao ny olona masina ihany ane no afaka hiditra any am'le fanjakany lanitra ary manamafy an'izay le apokalipsy 1:20 de fa 7:20 de afsika vakina le izy apokalipsy 1:20 fa 7:20 no vaky ny teny apokalipsy 1:20 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na zay manao vetaveta na zay mandainga fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zay an'ny zanak'ondry ihany tsy mba hiditra ao mihitsy hiditra iza io am'le fanjakan'Andriamanitra tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina de zay mahatonga ny Petera amin'ny teny hoe olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina raha mananteny ianao ny hiditra any am'izany fanjakan'Andriamanitra izany olona manao ahoana ianao amin'ny fitondran-tena masina zay de mifampitoy an'le teo aloha manana ny anaran'Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andriny mitondra ny anaran'Andriamanitra sady zay manamasina ny anaran'Andriamanitra zany hoe mitaratra ny toetra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fitondran-tenanao zany ndao alitsika amaky toko sy andininy zay milaza amintsika indray zany fampitandremana zay nomeny Jesosy ao amin'ny Matteo 7 Matteo 7 ny andininy fa 1:20 ao no izy ny teny Jesosy mampitandrina Matteo 7 ny andininy fa 1:20 tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra rehefa mivavatsika hoe ho tonga ne ny fanjakanao de aza diny ho teny Jesosy io tsy zay manao amiko hoe tompoko tsy zay miantso hoe tompo tsy zay manonona ny anaran'Andriamanitra tsy zay manonona ny anaran'i Jesosy no hiditra ny am'le fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny ray izay any an-danitra de rehefa mivavaka ianao hoe ho tonga ne ny fanjakanao fantanina tokony apetraka ao zany amin'ny tenanao de hoe manao ny sitrapon'ny ray ve za raha ho tonga le fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zay ho avy indray handray anao any am'le hiditra any am'le fanjakana manao ny sitrapon'ny ray ve aho sa tsy manao satria Jesosy izy miteny izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra ihany no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra misy fandrika eto na manadinao zay mila tandremana indrindra ho antsika kristianina tsika mino an Jesosy sady zay de misy fandrika zay mila tandremana eto ao vakitsika ny andininy fa 20 de fa 20 Matteo 7 ny andininy fa 20 maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko
tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao kademony tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay io le fandrika io de lazainy jesosy tsara hoe maro no olona zany le hoe maro zany ny olona zay anao aminy am'izany andro zany rehefa ho avy izy ka andray ny olona ho any am'le fanjakany hiditra any am'le fanjakany lanitra zany dia misy olona maro izy maro no hiteny am' jesosy manao hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay tsindriko le hoe amin'ny anaran' jesosy tamin'ny anaran' jesosy tiany olazaina de zao miasa na manao zavatra amin'ny anaran' jesosy na hoe mampiasa ny anaran' jesosy zay zany io mampiasa ny anaran' jesosy anaovana zavatra mety hoe mamoaka demonia sesisa amin'ny anaran' jesosy mampiasa ny anaran' jesosy na manonona ny anaran' jesosy ny zavatra miseho andefa telo ambiroapolo inona ny zavatra miseho mateotiko fafito ny andiny fatelo ambiroapolo ary de ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'zay miala amiko ianareo mpanao meloka zay zavatra anankiroa nolazainy jesosy ao amin'io andininy io de ozy izy jesosy ambarako amin'ny marina hoe voalohany tsy fantatro ianareo tsy fantatra akory ianareo hatr'zay tsy fantatro de ny faharoa mialamiko ianareo panao meloka ireo zavatra roa reo tsy fantatry jesosy ianao kanefa mampiasa ny anaran' jesosy manonona ny anaran' jesosy manao asa amin'ny anaran' jesosy kristianina ny dikan'izany mino an' jesosy fa tsy fantatry jesosy ianao ary ampiny jesosy am'le faharoa miala amiko panao meloka ianao tena mafy be zany olona zay miantso hoe tompotompoko mpivavaka ane zany sady zany nanao niezaka rehetra zay rehetrarehetra mampiseho zany izy fa mpivavaka dia amy fomba le hoe manao zavatra sisisa inane ny fomba anehoany hoe mpivavaka izy hoe manao asa amin'ny anaran' jesosy manao mamoaka demonia manina manao asa maro zany manao asa maro amin'ny anaran' jesosy mba anehoana fa mpivavaka kanefa ozy jesosy tsy fantatro ianareo tsy fantatro hatr'zay ary mbola ampiny jesosy panao meloko ianareo miala panao meloko inona mahatonga an'izany na manadino fampitandremana io satria rehefa mivavaka ianao hoe ho tonga ny fanjakanao ianao zany mila mahazo antoka fa hiditra am'le fanjakan'andriamanitra zay dikany mila mahazo antoka ianao fa hiditra am'le fanjakan'andriamanitra ianao ka tsy mba anisan'ny reto olona reto ianao zay tsy fantatry jesosy akory ianao io tsy fantany ary normalna be zany raha tsy ho tafiditra any ianao satria tsy fantany sady zay ary panao meloka aza no isokatsiny ianao andraisana anao panao meloka inona mahatonga zay le ten'andriamanitra ao amin'ny timoty faharoa no milazana azy timoty faharoa toko faharoa andininy fa 7:10 timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 7:10 kanefa ny fanorenana mafy nataon'andriamanitra de miorona tsara sady manana zao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manona ny anaran'ny tompo hiala amy ratsy mazava tsara le teny jesosy manana zao tombo-kase zao izy ozy izy ny tompo mahalala ny azy fantany zay le hoe fantany ianao mifanotra amle hoe tsy fantatry ianareo ny tompo mahalala ny azy fantany ianao fomba ahoana
ianao zay manonona ny anaran'i jesosy, ianao zay mampiasa ny anaran'i jesosy, manao asa amin'ny anaran'i jesosy, mampiseho fa mino an' jesosy, de ho zisy le ten'andriamanitra. Aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Zay rehetra manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. De zay ne le vavaka nampianaran'ny tompo e. Satria ianao manonona hoe rainay io zay any an-danitra. De ianao zay manonona ny anaran'Andriamanitra io, aoka ianao hiala amin'ny ratsy. Ka mba ho anisany ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Satria ary zay mahatonga an'ireto olona reto nataon'i Jesosy hoe miala amiko mpanao meloko. Ia, rehefa manaraka tsara n'le fanazavanao pasteur hatramin'le fandaran-tany aloka hatramin'ny androany, de mametra-pantany hoe ahoana ary no ametrahana arofanina mba tsy hahatonga ny olona anankiray mivavaka indray zany zao hoe anao ezaka amin'ny herin'ny tenany. Ho amarinina amin'izay le ezaka ataon'izay manoloana an'ireo fitakiana rehetrarehetra apetraka ilay vavaka ampianaran'ny tompo ireo, ka sanatria ny vava hivarina indray any amin'ny fanamarinana amin'ny asa. Ay, dia efa nijerevantsika ihany mihitsy zay ny tam'le teo aloha le hoe ho amasinina neny anaranao, de efa nijerevantsika zay hoe tsy isika mihitsy no miezaka ny anamasina an'Andriamanitra. Ary tsy isika mihitsy no miezaka mba ho tonga masina. Ary tsy misy olona manamasina ny tenany. Manamasina ny tenany. Tsy misy olona manamasina ny tenany. Na manamasina amin'ny fomba hafa ihany koa zany. Tsy afaka manao an'izany hoe za olombelona dia amasiniko ianao. Tsy afaka manao an'izany. Tsy afaka manamasina ny tenatsika ny olombelona. Ny olombelona tsy afaka manamasina ny tenany, ary ny olombelona tsy afaka anamasina olombelona. Satria fa Andriamanitra ny manamasina. Satria asan'Andriamanitra ny fanamasinana. De raha miteny Jesosy hoe tsy izay rehetra manao moka tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. De zay le fantaninao. Ahoana ny atateraka an'izay? Mba tsy hatonga le hoe ny herin'ny tenanao no atonganao tafiditra any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Satria ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra Romanina 5. De ovakitsika ny 1:1. Romanina 5 de nivakitsika ny 1:1. Zao ny vaky ny teny Romanina 5:1. Koa amin'izany, satria efa no hamarina tamin'ny finoana isika, de aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy ny ten'Andriamanitra. Koa amin'izany satria efa no hamarinina. Satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika. De ahoana izy izy? De aoka isika hanana. Aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'izy? Amin'ny alalan'i Jesosy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa satria efa no hamarinina ianao. Tsy ianao zany miezaka e. Fa Jesosy namonjy anao, zay ny le Jaona 4:20 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nomeny Jesosy Kristy mba tsy ho very zay mino an Jesosy. Ianao koa zany le famonjena zany raisina amin'ny alalan'ny finoana. Satria raisina amin'ny alalan'ny finoana le famonjena. Dia Jesosy namonjy anao tamin'ny nahafatesany tao amin'ny fijaliana, ka mino ny famonjena ianao, manaiky an'le famonjena ianao, mandray an'le famonjena ianao zay nataon'i Jesosy. De zay le voalaza eto ity. Koa amin'izany efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, de aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra. Zay zany tokony fiainantsika kristianina. Tsy hoe mila manao tsy haiko hoe mila manao ezaka be da be hoe mila manao an'izao, de mila mifady ana, de mila maninona sisa mba hatonga anao tafiditra na fanjakan'Andriamanitra.
Andriamanitra efa namonjy anao tamin'ny alalan'i Jesosy. Satria efa namonjy anao izy ka nekenao le famonjena zay nataony ary noraisinao le famonjena zay nataony, aoka ianao anana fihavanana amin'Andriamanitra. Hitanao fa mifandray tamin'le fanazavana teo aloha daholo zany rehetrarehetra zany hoe tsika efa mba toy izany ihany ny sasany. Le Korintana voalohany toko 4 satsy hoe ny olona iny zany milaza hoe ny olona tsy marina ozy izy manomboka 9 ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava zany. Tanysainy eo eo le izy tanysaina daholo le karazana toetra rehetrarehetra sisisy. De miteny am'izay izy hoe efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa no voasasy anareo, efa no amarininy anareo, efa no amasininy anareo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ya, manaraka an'le lojika n'le fanazavana zany zao le hoe no amarinina zany zao eto de azo adika tsotra fotsiny zao hoe navela ny elony. Satria raha mijery an'le fitsarana ary amin'ny nambaran'i Jesosy hoe tsy mialahy ianareo mpanao heloka kay le olana. Tavela zany le heloka fa tsy voafafa, tsy voasasa, tsy voadio, de mahatonga azy tsy tafiditra am'le fanjakana. Marina mihitsy zany ary amafiso kely zay namanadinao fa ny fahotana io no mahatonga ny olona anankiray tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahotana zay mahatonga le hoe mila miala amin'ny fahotana, miala amin'ny ratsy ozy izy le Timoty 2:20. Aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Ditanao zay le tenena hoe mibiba raha miaiky ny fahotantsika, miaiky ny fahotana, mibebaka, miala amin'le fahotana dia voavela heloka, atao batisa, sasana ho afaka amin'ny fahotana. Di amaky toko sandina anankiray zany zao Jaona toko 7 Jaona toko 7 dia vakitsika ny andininy 7 sy ny andininy 5. Jaona toko 7 ny andininy 7 sy ny 5. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona ka dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. 5. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mazava be ny teny Jesosy. Mivavaka ianao hoe ho tonga ny fanjakanao, raha eo ho tonga ny fanjakanao le fanjakan'Andriamanitra any an-danitra. Satria fa le ho avy Jesosy no ho avy. Ho avy izy andray anao ho any amin'le fanjakana. De aussi Jesosy eto raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita le fanjakan'Andriamanitra izy. De amafisina amin'ny 5 raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ne namanadinao no mahatonga an' Jesosy miteny ao amin'le Jaona toko 4 ny andininy Jaona toko 4:10 ny andiny 5 toko sandininy famakitsika any ko izy io de andao mba havelitsika kely. Jaona toko 4:10 andininy 5. Ho Jesosy taminy zano lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Zay ny antony io teny Jesosy io. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ho Jesosy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ka raha mivavaka ianao manao hoe ho tonga ny fanjakanao, fantanina mipetraka aminao tompoko ary mipetraka amiko sy mipetraka amintsika tsirairay avy. Hiditra any amin'le fanjakan'Andriamanitra avy aho, anisan'ny hiditra any amin'le fanjakan'Andriamanitra avy aho. Raha anisan'ny manantena ny hiditra any aho, mipetraka le fantanina, efa nateraka indray vy aho tompoko, efa nateraka ny rano sy ny fanahy aho. Fa maninona ny mila ateraky ny rano sy ny fanahy? Satria mety mbola eritreretra be koa ianao amin'izany rehetra zany io fa hoana koa zany mila atao an'izany nga fa hoana hozy Jesosy Jaona 14:6 izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana
hoy Jesosy tsy misy olona makany amiray afa-tsy amin'ny alalako Jesosy. Jesosy ny lalana dia fataro le lalana arao le lalana de tsisa fa Jesosy. De mazava be ny tenin'Andriamanitra raha mamaky tsika ao Matthieu 7 de mahitsika ao amin'ny 7:10 hoe ary tamin'izay Jesosy de avy tany Galilea ka tonga teo amin'ny amoron-rano Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba ataony atao batisa. Nateraky ny rano Jesosy, nateraky ny rano sy ny fanahy tao Jordana. De zay mahatonga azy miteny hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy tsy mahazo miditra any izy satria Jesosy ny lalany. Tsotra zany le izy. Dikan'izay le vavaka zay nataony Jesosy ane manana ampianaran'i Jesosy izy mihitsy ane niainan'io vavaka io tena marina. Izy fiainana ane io vavaka nampianariny io, fiainana zavatra nataony io vavaka nampianariny io. Raha somary fitiantsika kely fotsiny zay mbola hitomatsy izy io de ho amarinina manamarina zay teniko zay zany nitoy manaraka eo fa zavatra nataony Jesosy fiainana ane io vavaka zay nampianariny io izy de niantso hoe ray ary izy dia zanak'Andriamanitra de nampianatra izy hoe zao natao fa rehefa mivavaka rainay zay ny an-danitra. Izy dia nanamasina ny anaran'Andriamanitra zay le vakitsika tamin'ny farany zay nampahafantariko azy ny anaranao izy nampahafantariko azy ny anaranao. Izy dia mitondra ny anaran'Andriamanitra ary nampahafantatra ny anaran'Andriamanitra de tsy na fa le toetra an'Andriamanitra. Nanamasina ny anaran'Andriamanitra zany Jesosy de mampianatra atsika koa izy hoe zao natao fa rehefa mivavaka ho amasinina ny anaranao. De eto indray izy dia manomana toerana le fanjakan'Andriamanitra any an-danitra ary ho avy indray izy andray atsika ho any amin'izay toerany de miteny izy hoe raha te hiditra any amin'le fanjakany lanitra ianareo dia zao atao satria zano lalana mila teraky ny rano sy ny fanahy. De izy mihitsy no nanome ohatra sy nandeha tamin'izany lalana zany. Na de tsy nilan' zany azy izy. Na de tsy nilan' zany azy izy. Zay mahatonga anay teny hoe io vavaka nampianariny io ane zavatra niainany ary zavatra nataony de tiany hiainantsika ihany koa. Zay ny tena marina le izy namana tino hoe tiany hiainantsika io vavaka io ary tiany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika io vavaka nampianariny Jesosy io. Ka raha fitiantsika kely zany zao zay le hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia tahaka zao le izy le fanjakan'Andriamanitra any an-danitra ary le hoe ho tonga ho avy de Jesosy le ho avy. Ho avy indray izy andray atsika ho any aminy ka izay toerany no toerantsika ihany koa. Olona manahoana no hiditra any amin'le fanjakany lanitra dia mazava amin'ny Baiboly olona masina sady zay olona tonga atsika ho masina de miverina teo amin'le talohantsika fa ampitsika kely izy tamin'ity olona zay manao ny sitrapon'ny ray zay le Matthieu 7 olona zay manao ny sitrapon'ny ray zay ny an-danitra tsy miantso fotsiny hoe tompotompo tsy miseho ivelany fotsiny hoe mpivavaka na manao asa amin'ny anaran'i Jesosy maro be tsia fa olona zay manao ny sitrapon'ny ray zay ny an-danitra. Inona no ahafantaran'i Jesosy hoe manao ny sitrapon'ny ray ty olona ty? Fantany ianao miala amin'ny ratsy. Miala amin'ny ratsy ka tsy mpanao meloka ianao amin'izay fotoan'izay. Dia Jesosy no nanome ohatra ary Jesosy no lalana zay tokony arahany ny olona rehetra zay maniry sy manantena hiditra any amin'le fanjakany lanitra. Jesosy ny lalana. Inona le lalana? Nateraky ny rano sy ny fanahy amin'ny lalana batisa tao Jordana. Trotran'izay zany raha fitiantsika izy. Eny re mbola malina de malina kanefa manapetra ihany koa ny fotoanantsika mbola lavitrisaka ihany koa ny
fanazavana sy famamboasana nyty vavaka nampianaran'ny tompo ity dao ry entina mavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur ivavatsika rainay zay ny an-danitra marina ny teninao mazava ny teninao ny fanjakanao jesosy any an-danitra fa tianao raha ho anisan'ny hiditra ny amin'izany fanjaka lanitra izany izahay dia mampafantatra anay ny lalana ianao ary indrindra manomana anay ianao mba homendrika hiditra sy hiaina any amin'izany fanjaka lanitra izany amboary tokoa izay jesosy ny amin'ny fitondrantenanay ka nana fitondrantena masina izay ary homendrika tokoa ho any amin'izany fanjaka lanitra izany amin'ny aran'i jesosy amen. Dia ankasitrana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto indray androany a mino izay fa dia azonao tsara ny atao hoe ho tonga ane ny fanjakanao atao rena izay famelabelarana azy nentin'ny pasteur indray paratiana fanera izay isaorantsika ny teknisianina izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa nampita ny feo sy ny sary tadia tokantranonao ary dia manantena mbola iao na finaritra aminao indray amin'ny fandarantsika manaraka samy teny Andriamanitra This hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. Hallelujah, Christ is King.
felitombonianso modiarenainane lizawanekambulati omiverenamudi Uave ilayanu Tsy andrelay feo itsony Fa ho tapetra ny fetra Zay ho anjarany rehetra Fa ho levona ny tany Tsy ny teo aminy izao no tsarindrindra anatonanao ny tompo fantomotra ny andro iverenany indray akireo zanakato maodiany aminy ombarenave lay felitomboniantso modiarelainane izawanekambulati omiverenamudi umbarenave la felitombonianso modiarelainane izawanekambulati omiverenamudi izawanekambulati omiverenamudi izawanekambulati
fa le miarabantsika rehetra ry namana malala zay tsy mahafoy manaraka izao fandarana antytsika izao mamaraparana ny sabata isika dia ararotina ny fotoana hiarabana ny mpanaraka izao fandarana izao hiarabana ihany ko ireo zanatsika ao amin'ny atao hoe sokajy ny mpisantatra na ny aventurier zany nankalaza ny fotoana manokana manerana n'izao tontolo zao izy ireo androany mba ho mpisantatra feno fahendrena anaka ny toetra ny Kristy voalaza ao amin'ny lioka toko 2:2-5 ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona zany ange no toetra ny mpisantatra rehetra eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina manerana n'izao tontolo zao mba hankizy tombo amin'ny fahatsarana rehetra etsy an-tany zany ihany koa dia amin'ny volana may tahaka izao dia mankalaza eo amin'ny ady mahakasika ny zava-mahadomelona isika ady amin'ny zava-mahadomelona zay tena mielipatrana indrindra manerana n'izao tontolo zao ary azo lazaina fa misy trangan-javatra azo mampalahelo misy eo koa eto anivon'ny firenentsika amin'ity hoe zava-mahadomelona vokatry ny héroïne ireo karazan-javatra zava-mahadomelona anana afatra foy avy amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity mahakasika ny fankalazana ny andron'ny mpisantatra ary indrindraindrindra ihany koa dia ho taridalana ho amin'ny ady amin'ity zava-mahadomelona izay tena manimba izao tontolo zao ity koa andreny zany afatry ny tenin'Andriamanitra izany isika kanefa alohan'izany manasa anao mba hiaraka hivavaka andeha isika hiaraka hivavaka ry tompo tsara indrindra ny an-danitro ray be famindrampo ray be fitiavana misaotra anao zahay amin'ity famaranana ny sabata ity satria amin'ny alalan'izao fandarana izao dia mbola vonina hiteny anafatrafatra aneo fitiavana ary hitondra fanantenana sy famonjena ho anay tsiraray avy ianao koa dia vonina hiaino anao zahay ary sokafana ny foa mampanahy ny saina handray ampitiavana ny teninao mitenena ary fa hiaino anao zay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen andehantsika hiaraka hijery ireo singa izay namorona an'Andriamanitra ny olombelona singa fototra izay namorona an'Andriamanitra atsika olombelona izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko 2 andeha jerentsika ny bokin'ny Genesis toko 2 Genesis toko 2 ka andininy 7 Genesis toko 2 andininy 7 ireo zany lay singa namorona an'Andriamanitra ny olombelona zao no mbarany tenin'Andriamanitra Genesis toko 2 andininy 7 ary vovotany no namoronan'i Jehovahandriamanitra ny olona ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy vovotany dia nasiany fofonaina mahavelona dia tonga olombelona ny tiantsika ho marina amin'ity andalanteny ity dia le hoe nofofony fofonaina mahavelona ny vavorony fofonaina mahavelona nampidiran'Andriamanitra teo amin'ny vavorony Adama io zany le singa tiantsika ho marina zany hoe amin'ny teny frantsay nataony hoe souffle de vie fofonaina mahavelona dia tonga vavorona zay zany no nampidirina tao amintsika olombelona fofonaina mahavelona nomen'Andriamanitra fofonain'Andriamanitra no nampidirina tao anatin'ny vavorony Adama dia tonga olombelona izy io singa io zany tointsika ho jerena satria tena misy ifandraisany be deabe amin'ilay hoe volana mea volana edina amin'ny fifona zava-mahadomelona sy ny fihinanana andreo karazana poizina manimba isan-karazana zay no nataon'Andriamanitra teo amin'ny vavorony Adama mariantsika tsara verina vovotany dia nasiany fofonaina mahavelona fofonain'Andriamanitra io zany ohatrany hoe raha makasary an-tsaintsika dia le manao bouche à bouche zany hoe nomen'Andriamanitra nasian'Andriamanitra fofonaina
nampidiry ny fofinaina teo amin'ny fahaforona. Inona nefa no zavatra nitranga? Misy zavatra nitranga mahakasika an'ity hoe fofinaina mahavelona nampidirina taty amin'ny fahaforona ity. Andeha hiazakazaka isika any amin'ny bokin'ny Joba. Andeha jerentsika ny bokin'ny Joba toko faha 1:7. Joba toko faha 1:7 ary raha mijery amin'ny tontolo-kevitry ny bokin'ny Joba toko faha 1:7 isika dia misy fisehon-javatra somary hafahafa ao. Misy fisehon-javatra hafahafa mitranga ao. Ka ho jerentsika manomboka amin'ny andininy 2:10 sy andininy 12. Joba 1:7 andininy 2:10 sy ny 12 ary ny andininy 13. Joba 1:7 andininy manomboka amin'ny andininy 2:10 hatramin'ny 13. Io zany no vakitsika. Andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lelafo no mivoaka avy eo amin'ny vavany, kilalaonafo no miparika avy aminy, ny vavorony dia ivoahan'ny setroka tahaka ny avy amin'ny vilany mangotraka na amin'ny fandrahoana, ny fofinaina mampirehitra harina ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany. Lasa misy setroka mivoaka avy amin'ny vavorony, misy lelafo mampirehitra afo ny fofinaina mivoaka avy amin'ny vavany. Le nampidirin'Andriamanitra fofinaina mahavelona fa nagaga indray amin'ny bokin'ny Joba zany dia setroka mivoaka avy amin'ny vavorony ary afo no mivoaka avy amin'ny vavany. Zavatra mahafaty sy manepotra avokoa ireo toe-javatra ireo. Nampidirin'Andriamanitra fofinaina mahavelona fa lasa mivoaka amin'ny vavorony sy ny vavany dia setroka sy lelanafo izay tena mifanohitra velively amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohitra amin'ilay nampidirin'Andriamanitra tao ny mivoaka tao mahagaga ty toe-javatra mitranga ity. Ary eo no tiantsika ahatongavana ny amin'ny hoe misy zavatra tsy napetrak'Andriamanitra kanefa zavatra mifanohitra amin'izay nataon'Andriamanitra no mivoaka ao. Inona ary zany toe-javatra zany? Avy aiza ny nahatonga an'izany zavatra zany? Iza ny nahatonga an'izany? Hoy ny sokatra masina ao amin'ny Matthieu toko faha 3:20. Matthieu 3:20 andininy 7:20. Andao jerentsika ny soratra masina Matthieu 3:20 andininy 7:20. Filazantsara ny Matthieu 3:20 andininy faha 7:20. Matthieu 3:20 andininy 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy resaka fanoharana izay nataon'i Jesosy eo. Fanoharana mahakasika ny hoe izy namboly voa tsara, izy namboly zavatra tsara tahaka izao kanefa nagaga nisy zavatra ratsy nipoitra avy eo. Zao no bara ny tenin'Andriamanitra. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tao an-tanimbarinao? Ko avy aiza ny tsy parifary dia hoy izy 20. Fahavalo no nanao zany ary ny mpanompo no nanao taminy hoe ko tianao va ny andehananay hanongotra sy hanongotana azy? Voatsara no nambolena fa maninona nisy voaratsy? Dia hoy ny soratra masina hoe hoy Jesosy fahavalo nanao ireny. Avy amin'ny fahavalo ny ipoiran'ireny voaratsy izay mitsimoka sy mivoaka ireny. Fofinaina mahavelona nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny vavorony ka nanahoana no misy kilalaonafo, misy setroka, misy afo mahafaty indray mivoaka avy ao amin'ny vavorony, avy ao amin'ny lelana. Iza no nanao an'izany? Tsy mba avy amin'Andriamanitra zany. Tsy Andriamanitra no nanao an'izany fa dia ny fahavalo no nanao an'izany. Misy karazana fampianarana, karazana teoria mitranga avy amin'ny alalana siantifika amin'izao fotoana zao mipoitra mahatonga ireo fidorohana sy fifohana zava-mahadomelona ho be dia be mielipatrana manerana an'izao tontolo izao ary saiky mirona any avokoa ny akamaroan'ireo tanora izay tsy manana fifehezan-tena matotra sy fifehezan-tena manokana. Dia ny aminy hoe
ilain'ny vatana ihany ny mampiasa an'ireny zava-mahadomelona ireny, ilain'ny saina ihany mampiasa an'ireny zava-mahadomelona ireny. Ka noho izany dia izao ilaina ny fihinanana sy ny fifoana azy fa atao amin'ny atao hoe atonony, atao amin'ilay izay zaka ny vatana, tsy riavana, tsy eken'ny soratra masina izany, tsy nambolen'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra ireny fa izao ny fahavalo namboatra ireny, ny fahavalo no natonga azy, fahavalon'Andriamanitra zany. Ireo rehetra izay mivoaka avy amin'ny tenantsika, nampidirina avy amin'ny tenantsika, ka izao tsy nampidirin'Andriamanitra, ny fahavalo no nanao ireny toe-javatra ireny. Inona ary no tokony atao manoloana izany toe-javatra ratsy azy manapodika firenena, manapodika olombelona, manapodika ny vatantenantsika olombelona? Raha mahamarika isika vaovao mandeha efa melipatrana eto amin'ny firenentsika ity resaka hoe zava-mahadomelona héroïne ity, izay tena manimba, manapodika, manapoizina firenena mihitsy. Dia izao ny zavatra mitranga. Inona no tokony atao? Inona ny vahaolana ho raisina manoloana izany toe-javatra izany? Misy toe-javatra mahatsikaiky ity mba lazaina amintsika somary mampiomehy ihany, mampiomehy. Nisy lehilahy anankiray zany nifoka zava-mahadomelona izy, nifoka zava-mahadomelona izy dia izao ny zavatra mitranga. Efa miodina daholo ny toe-tsainy, ny vatantenany rehetra, ny sainy ny mety lasa tsy mety ny tsy mety lasa mety aminy dia niakatra teny amin'ny rihana fa 15 izy, 15 any amin'ny farany ambony any amin'ny toerana tena avo dia avo any amin'ilay trano zany. Dia rehefa nitazana tery ambany tery izy dia nahita olona mandehandeha eo ambany, tena lasa kely le olona. Dia ozy hoe mantsy an'le olona everiny fa akaiky azy le olona, dia natsony moramora, avinge anao aty, avy anao aty. Dia hitany hoe akaiky le olona tsy nentina anatona le olona, dia tapa-kevitra izy fa anatona an'le olona satria efa niova zany ny fahitany an'le olona, ohatran'ny olona goavana be ny hitany, vokatry le sainy feno zava-mahadomelona zany. Inona ozintsika ny natao? Lasa izy eny amin'ny rihana fahafolo dia niakatra dia nitsambikina hifanakaiky amin'le olona hono ilay natsony. Inona moa no fetraikany? Maty teo le tovolahy. Toe zavatra ohatran'izany zany mitranga eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, lasa tena miodina ambony ambany ny zavatra rehetra. Dia inona ary ny tokony atao? Satria fanetry be ny firenena, manapodika ny taranak'olombelona, manapodika ny tanora, manapodika ny fiainan-tokantrano, manapodika fiarahamonina maro ity zava-mahadomelona ity. Inona no tokony atao? Inona ny vahaolana tokony raisina? Ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara, mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izy io, fa ny olana fotsiny dia izao ahoana ny ampidirana ny afatry ny soratra masina any amin'ireny olona izay tena voageja sy voapodiky ny zava-mahadomelona ireny. Mila fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpitsabo, ny tompon'andraikitra momba ny toe-tsaina, resaka psikologa zany, amin'ny fitezana an'izy ireny. Fa ny ho resantsika eto izao resaka soratra masina. Inona no ambaran'ny soratra masina? Mba ho fanafody ahafahana manarina izao fahavoazana lehibe vokatry ny zava-mahadomelona sy ny fifohana zavatra manimba, fisotroana zavatra manimba izao. So no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 5. Andeha jerentsika ny soratra masina, Levitikosy 5 andininy 2. Levitikosy 5 andininy 2. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Levitikosy 5 andininy 2. Na misy mikasika izay zavatra tsy madio, na ny fatim-biby dia tsy madio, na ny fatim-biby fiompy izay tsy madio, na ny fatim-biby mandady na mikisaka izay tsy madio, nefa tsy hitany izany ka mahaloto sy mahameloka azy. Miresaka zavatra hohanina sy tsy tokony hohanina sy sokatra masina. Ka ny tiany ho resahana eto zany dia izao, raha mikasika zavatra maloto izy, mikasika fotsiny zany dia izao, mety hahaloto ny vatan-tena iray manontolo ireny zavatra maloto ireny. Manimba ny tena iray manontolo, ny fikasiana fotsiny. Maika moa zany fa ny fihinanana azy dia tsy hoe manimba ny eny ivelantsika fotsiny, fa tena manimba ny any anaty, manimba ny mahakasika antsika rehetra.
de hoy ny soratra masina hoe raha misy mikasika zavatra maloto a zavatra tsy madio de izao a maloto sy mahameloka azy mihitsy izany manaratsy endrika azy reny toe-javatra izay kasiany ireny ao amin'ny koritrianina faharoa koa toko fahaenina andeha jerentsika any amin'ny testameta vaovao indray zany tsika somary mitsambikina kely tsika koritrianina faharoa toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo koritrianina faharoa toko fahaenina andininy fahafito ambin'ny folo zao no ambaran'ny tenin'andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy koritrianina faharoa toko fahaenina andininy fito ambin'ny folo koa mivoa eo aminy ianareo misara aminy hoy Jehova ary aza manendry zay zavatra tsy madio fa izao andray anareo torohevitra voalohany zany de zao mivoa aminy ianareo raha resaka tontolo-kevitra resantsika androany zany de zao izay tafalatsaka tao anatin'izy io a de mandraisa fanapahan-kevitra hiala mivoa ao anatin'izy io amindreo namana maro isan-karazany zay hita mandray androny zava-mahadomelona sigara paraky irony de izao be deaibe nefa ty hiala fa tsy afaka mahatsiary voagadra voageja ka ny afatry ny soratra masina dia mivoa eo aminy ianareo zay efa tratran'izy io zany de zao mivoa mandraisa fanapahan-kevitra za hiala za tsy anandrana za tsy kitika n'io zavatra izay manimba tsy nampidirin'Andriamanitra io ary ny torohevitra anankiray ihany koa de zao misara aminy ianareo misara aminy mivoa misara aminy ka ho an'ny efa tratra zany de zao manapa-kevitra ivoaka tsy araka aminy anapaka ny fifandraisana aminy ary ho an'izay mbola tsy tratra de hoy ny toy ny hoe aza manendry zay zavatra tsy madio aza mikitika akory aza mikiasika zay zavatra tsy madio faloza fanetry be ny firenena fanetry be ny mahaolona ary manapodika fiainana maro aza manendry zay zavatra tsy madio ny tena mahatonga an'izy io tanoratsika ny olona ho tafalatsaka anatin'izy io de zao vokatr'ireo hoe andrakandrana avy amin'ny namana tsy mahasoa avy amin'ireo namana zay mitaritarika ka izao na misy fitariana na misy fisariana aza manendry zay zavatra tsy madio aza manendry zay zavatra tsy madio fa inona no toky omen'Andriamanitra inona no toky omen'Andriamanitra zao nefa soratra masina ao amin'ny Isaia toko faha-efatra amby efapolo Isaia 4:7 ka vakintsika ny andininy Isaia toko faha-efatra amby efapolo vakintsika ny andininy faharoa amby roapolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Isaia 4:7 andininy faharoa amby roapolo zao nambarany tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy izaho efa nandevina ny fahadsoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahahotanao tahaka ny draona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao manome toky Andriamanitra fa izao raha miverina isika dia anavitra antsika izy ny fahotantsika efa naleviny tahaka ny fandevonana ny zavona manome toky fandresena ady amin'ny zava-mahadomelona zany Andriamanitra ady amin'ny fidoroana amin'ny fisotroana zava-mahadomelona miverena amiko fa izao efa nandevina ny fahotanao zao koa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao bokin'ny mpaminany Zakaria toko voalohany andininy Zakaria toko voalohany andininy fahatelo mpaminany Zakaria toko voalohany andininy fahatelo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa lazao aminy hoe zao nolazainy Jehova tompony maro miverena amiko ianareo hoy Jehova tompony maro de mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehova tompony maro miverena amiko ianareo de mba hiverina aminareo koa aho Jehova tompony maro ny tompo de manome toky fampanantenana fa afaka manasitrana ny zavatra rehetra raha voageja ny fahazaran-dratsy amin'ny olana maro isan-karazany de izao miverena amin'Andriamanitra aza mikiasika zay zavatra tsy madio fa misy fandresena ao amin'i Jesosy Kristy ho tafatoetra amintsika zany afatra izany ka tsy hoe mahakasika ny amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelona ihany nandefasana zany afatra izany fa eo amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy fiainana andavanandro andeha hiverina amin'Andriamanitra aza mikiasika zay zavatra tsy madio fa izay nampidirin'Andriamanitra tao amintsika de ny fofinaina mahavelona
ny heritanjaka mahavelona no kolokoloina ampitomboina ny tompo hita hivimbina ampahery antsika iaraka hivavaka isika tom hivavaka isika. misaotra anao izay tompo fa nankalaza tamin'ny fifaliana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zanakay ny mpisantatra ny aventure tsofirano amin'ny tsara indrindra ireo zanaka ireo naiza toerana misy azy ka ireo sokajy taona rehetra ao anatin'ny mpisantatra na eny amoron-dalana na any amin'ny toerana maro isan-karazany tsy indrio ny fanahinao izy ireny mba ho zaza endry anana ny maha izy azy. Ianao koa hita manokana ny afatra izay nampitaina ka isy vokany lehibe amin'ireo rehetra izay mety ho voageja ny fahazarany ratsy amin'ny fidoroana sy ny fifona ary ny fisotroana zava-manimba. Tompo tsara ka sio ny fiainan'izy ireny ongoty amin'ny fahazarany ratsy nomeny ny devoly izy ireny ary mba hanana fiainana sambatra. Da io ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao omeo fahalalana tsara ny amin'ny teninao izay tario amin'ny teninao izay mba hanana fanantenana sy famonjena ary ny fahasoavanao ho amin'ny tsirairay avy ho amin'ny isam-batan'olona tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.